amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy a Nazareta no era-bako ny olona rehetra zay manaraka ariko mihaino fa zao fandarana izao zay tanterahako ny mpitandrina sy lofinyrina Ramorson ary ny fahasavan'Andriamanitra ny eo amintsika rehetra de mbo tanteraka amintsika ny fikasany eny tanterahana zao fitoriana zao satria efa ho avy Jesosy raha zao zavatra mitranga eran'izao tolo zao no dinina sy jerenaony zany dia mba azon'Andriamanitra manampy antsika ary koa mamesainy faindreny fa na de hivavaka atsika tompoko misaotranao zay Andriamanitra fanao ny fahasoavanao sy famindram-ponao de tantery zao fotoana zao de matoko sy manantena fa omenao saina faindrena fahalala matsilo saina ary ametraka antena mivavaka anao no ny fahasoavanao famonjena ny olona araky ny teny zay nambaro amin'ny baiboly no fitiavanao ny olona hoe fa toy izao no itiavan'Andriamanitra zao tolo zao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay tamino azy fa hanana fiaina mandrak'izay fa Andriamanitra tsy nanieraka ny zanaka ho am'izao tolo zao hanameloko zao tolo zao fa mba aminjeny zao tolo zao araky ny voalazo amin'ny Jaona toko fahatelo andiny enimbe folo sy fito amby folo ka dia hoanao ny dera hoanao ny saotranao voninahitry Andriamanitra dia hanatanteraka ny tenao tokoa anao fa mesaina faindrena ny ty mpamotsy maso ity ary hitondra ny hafatra amin'ny olona rehetra zay mitady famonjena sy fiainana ka de hoanao ny dera hoanao ny saotra hoanao ny voninahitry Andriamanitra ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy a Nazareta no naovako zavavako zany saotry Andriamanitra amen alleluia eny ry havana raha dinihina ny zavatra mitranga eran-tany de efa nitongotra ny fiavian'i Jesosy azao nefa ny zavatra mitranga zao dia betsaka lasa mitady an'Andriamanitra mivavaka ny olona indrindra eto Madagasikara ka de zao misy ten'Andriamanitra atao amin'ny baiboly amin'ny Jaona toko fahafolo andininy voalohany satria betsaka ny olona zany lasa mivavaka mitady an'Andriamanitra ary niverin'ny olona fa rehefa mivavaka izy de mety eny ilaina tokoa mivavaka fa saingy zao misy ten'Andriamanitra amin'ny teny hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany de anampy anao zany rehetra zany ary zay ny mahatonga ny teny vakina zao mba andraisina lohan'ny lohahevitra am'zay zatra atao zao Jaona toko fahafolo andininy voalohany Jaona toko fahafolo andininy voalohany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy lazaiko aminareo marina de marina tokoa fa zay rehetra fa zay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika amin'ny fefy de mpangalitra sy jiolahy mety misy miteny hoe mananika ny fefy mananika ny fefy azay lohateny zay zany raisika hoe misy olona mananika ny fefy ahoana moa zany hoe mananika ny fefy ary zay nahatonga an'i Jesosy niteny keo araky ny voalazany Mateo toko fafito andininy raiky amby roapolo ka hatramin'ny telo amby roapolo Mateo toko fafito ary ny andininy raiky amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy sy izy rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony ndraiky zay ny an-danitra maro nanao amiko am'izany andro zany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay tsy efa namoaka deminy taminareo va izahay tsy efa nao asebe taminaronao va izahay de ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory anareo atrehetra zay mila amiko nareo mpanao meloka reto olona nambaran'i Jesosy hoe de tena mivavaka mafana fo ary efa naminany zay ozy tamin'ny anaranao zany hoe mandeha nitory ary namoaka deminy tamin'ny anaranao zahay niasa mihitsy izy ary nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zahay teny ola mivavaka reo zany ary netetra fa rehefa niseo reo fa mantalireo nandeha nitory izy mivavaka tokoa izy mazoto mivavaka makany an-tragno fivavahana mamaky baiboly ary misy ola voany deminy de miasa izy moka deminy ary manao asa lehibe aminaran'i Jesosy zany hoe misy marary metrahany tanana mba ho sitrana zavatra nitranga nefa zao ho Jesosy hoe tsy fantatro akory anareo hatrizay zany hoe mananika amin'ny fefy izy zany zay mbolazan'i Jesosy tamin'ile Jaona toko fahafolo ary mampalasy eritreretra tokoa ny tenin'i Jesosy zay tsy miditra amin'ny vavahady de mananika amin'ny fefy izy nefa ny vavahady raha antsika indray ny ten'Andriamanitra Jaona toko fahafolo andininy voalohany averintsika vakina manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy lazaiko aminareo marina de marina tokoa
fa zay tsy miditra mivavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika amin'ny fify de mpangalitra sy jiolahy. Izy ary ny vavahady jaona toko fafolo ny andininy fafito, jaona toko fafolo andininy fafito aminaran'i Jesosy de hoy indray Jesosy taminy, lazaiko aminareo mara de mara tokoa, zao ny vavahadin'ondry. Jesosy ny vavahadin'ondry ary naverina zany amin'ny andininy fafito, andininy fasivy azafady, jaona toko fafolo andininy fasivy hoe aminaran'i Jesosy hoe zao ny vavahady. Raha izao no idiran'ny olona dia vonjena izy ka kiditra sy voaka sady ahazo hanina. Jesosy ny vavahady. Zay zany raha vao tsy miditra am'le vavahady de mpananika amin'ny fify. Ary ahoana ny afantarana ny olona hoe mananika amin'ny fify? Ahoana ny afantarana azy? De ho jerentsika ny Korintianina voalohany toko fahatelo amby folo. Ahitana zany hoe olona mpananika amin'ny fify zany. Satria raha olona ao amin'i Jesosy izy de miova toetra. Fa raha tsy ao amin'i Jesosy izy de tsy miova toetra. Korintianina voalohany toko fahatelo amby folo. De zao mivolaza manomboka ny andininy voalohany sy ny faharoa. Korintianina voalohany toko fahatelo amby folo andininy voalohany sy faharoa. Ahoana zany hoe mbola afantarana hoe ny olona mananika amin'ny fify. Anaran'i Jesosy manao hoe na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjela aho kanefa tsy mana fitiavana de tonga varahana maneno sy kipantsona ny karantsana aho. Na dia manana ny faminaniana aho ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana reketra aho ka mafindra tenim-bohitra kanefa tsy manana fitiavana dia tsinitsinina aho. Etsika de miteny fa na de miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjela aho kanefa tsy manana le fitiavana araka an'Andriamanitra. Manaprofo zany fa nananika amin'ny fefy izy tsy ao amin'i Jesosy satria raha ho amin'i Jesosy de tanteraka ho amin'ny fitiavana. De ahoana ny filazany azy? Dia tahaka ny varahana maneno sy kipantsona mikarantsana fotsiny. Ireny zany le ataon'i Jesosy tsy fantatro ianareo. Tena vavaka izy, miteny amin'ny teny tsy fantatra izy. Ary voalaza fa ary na dia manana faminaniana aho ka manala ny zava-miafina rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra aho ka mafindra tenim-bohitra kanefa tsy manana fitiavana de tsinitsinina aho. Misy mana finoana, mana tokoa foana namoaka deminy izy, nametra tany tamin'ny marary izy, sitrany reny, ary mandeha mitory izy. Kanefa zao tsy tiavana araka Andriamanitra amin'izay fa fanehoana foto zapy vavaka. Zapy vavaka. Zaho efa mavita fahagagana. Any ny toetsainy, daholo izy ny Baiboly. Raha dininy zany zao mpananika amin'ny fefy zany olona izany. Tena mpananika amin'ny fefy tokoa. De anjarantsika no mandinika izany. Jerentsika ary ny Korintiana voalohany toko fahavalo. Andininy voalohany. Korintiana voalohany toko fahavalo andininy voalohany naran'i Jesosy manao hoe ary ny amin'ny kenana terina amin'ny sampy dia fantatrareo fa manana fahalalana isika rehetra. Ny fahalalana mampibebo fa ny fitiavana no mampandroso. Tsy ny zavatra kena amdresany eto fa hoe ny fahalalana mampiheboebo fa ny fitiavana mampandroso. Zay zany ny voalaza teny amin'ny Korintiana raha vao tsy ao le fitiavana araka Andriamanitra de mananika amin'ny fefy. Ary fitiavana eo tsy tanteraka ao amin'le olona raha tsy Andriamanitra mipetraka ho aminy. Zay ny voalazan'ny Jaona voalohany. Manambarany amin'izany fitiavana izany. Fa raha vao tsy ao le fitiavana dia tsy tanteraka amin'ny olona zany ny famonjena. Ahoana no tanteraka zany fitiavana zany ao amin'ny olona? Jaona voalohany toko efatra andininy fito sy ny valo manao amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona voalohany toko efatra andininy fito sy ny valo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry malala, aoka ifankatiry sika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Zay reketra tia no nateraka Andriamanitra sady mahalala Andriamanitra. Zay tsy tia
dia tsy mahalala n'andriamanitra fa andriamanitra de fitiavana. Ny fitiavana zany de avy amin'andriamanitra, ka rehefa ao amin'ny jesosy le olona de tonga ho amin'ny fitiavana. Azay na tonga ny tenyandriamanitra amin'ny andininy 3:10, 12 sy ny 3:10 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mbola nisy olana hita n'andriamanitra novinona. Raha mifankatehtsika de mitoetra eto amintsika andriamanitra ary tanteraka amintsika amin'ny fitiavana. Zao no fantaratsika fa mitoetra amin'ny fitiavana isika ary izy ato amintsika de nameziny antsika ny fanahiny. Le fanahin'andriamanitra io no mitondra ny fitiavana araka andriamanitra ao amin'ny fon'ny olona, araka nyvoalaza ny Romanina 5:7. Romanina 5:7 de misy fanambarana toy zao satria zava-dehibe io. Ka mainky azy ny amin'izay-ntsika afaka mifahatezankatriny rehefa namarina tamin'ny rany itsika. De ahoana tanteraka le fitiavana de Romanina 5:7 ary ny fanantenana de tsy mampamenatra satria ny fanan'andriamanitra zay nomena antsika no netiny nampidina ny fitiavan'andriamanitra ho ampotsika. Rehefa ao le fitiavana de tsy mananika amin'ny fefo le olona. Ratsy be le hoe olona mananika amin'ny fefo. Raha vaketsika ny Romanina 7 ary 9:7. Romanina 7:7 ahitantsika olona mananika amin'ny fefo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa tsy lazaiko fa foana ny tenin'andriamanitra tsy akory, fa tsy zay rehetra avy amin'ny Israely no Israely. Na dia taranaka Abrahama aza ireo tsy diary ho zanany avokoa, fa avy amin'ny Isaka no antsoina zay taranaka ho anao. Eto zany tsy nateraka avy ao amin'ny taranaka jiosy ao natony hoe toy Israely na jiosy amin'andriamanitra, fa avy amin'ny Isaka ny sainy taranaka ao, zany hoe le olona amin'ny finoana. Tsy zay rehetra milaza kristianina rehetra zany dia ao amin'ny Jesosy. Zay na tonga an'Jesosy nyteny tsy rehetra manao ankoa tompotompo ny fanjakany lanitra. Fa ako mitsy zany le olona ao amin'ny Jesosy, le zanak'andriamanitra. De anjarantsika amita satria rehefa tonga zanak'andriamanitra ny olona vao mandray ny fanamaso araka nyvoalazan'ny Galatiana 4:1. Galatiana 4:1. Zao voalaza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Galatiana 4:1. Ary satria zanaky ianareo de ny rahan'andriamanitra ao ampontsika ny fanahiny zana miantso hoe Abaraio. Maro ny olona voafitaka tady mifanamasa de mangataka mivavaka mifadianina. Tsy zany, fa atao zay atonga ny tena ho zanak'andriamanitra sady zany mananika amin'ny fefy. De mananika amin'ny fefy reo de fitahany devoly le olona. Zay mazany tsara makitsika ny Korintiana 1. 1. Korintiana 1:12 sy ny 13. Korintiana 1:12 sy 13 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe anjarantsika ny mandinika tsara. Zao nefa no anaovako zany, sy arao samy manao hoe zao an'i Paoly, na zao an'i Apolosy, na izao an'i Kefasy, na izao an'i Kristy. Voazaravazara va Kristy? Paoly va no voaomby tamin'ny aso fijaliana hamonjy anareo, na ho amin'ny anaran'i Paoly no naovana batisa anareo? Maro ny kristianina mety hoe zany paster zao mahafinaritra any za miaraka tiako, Jesosy nge mpamonjy ary natao izy no atanteraka amin'ny batisa eo amin'ny fiainantsika. No zany mananika amin'ny fefy le olona, tsy mandeha araky ny sitrapon'Andriamanitra na ny tenin'Andriamanitra. Anika mananika amin'ny fefy. Zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jeremia 7:1. Jeremia 7:1. Misy zany ny olona zatra jeren'ny masony ny enteherany. Jeremia 7:1.
andininy faefatra jeremia toko fa fito andiny fefatra amin'ny anaran'i jesosy manao hoe azo matokony teny lainga hoe tempolony ave tempolony ave ity tempolony ave ity ryavana mahita ny trano tsara tareniny olona vita de hoe tempolony ave ity jesosy de nilaza fa ny tenany olona minina to hoe tempoly tempolin'andriamanitra ianareo zay mivolaza ary voalaza ny tenin'andriamanitra amin'ny korintiana voalohany toko fahatelo milaza an'izany fa tsy le trano iateherana de anjarantsika mandinika hoe tena tempolin'andriamanitra na zanak'andriamanitra marina ave tsika mba tsy atonga antsika mpananika amin'ny fefy fa raha tsy zany a de mananika amin'ny fefy korintiana voalohany toko fahatelo andiny eny ambe folo korintiana voalohany toko fahatelo andiny eny ambe folo aminaran'i jesosy mana hoe tsy fantatrareo fa tempolin'andriamanitra inareo ary fan'andriamanitra mitoetra ao anatinareo satria fa ny tenantsika natao hoe tempolin'andriamanitra ndiny fito ambe folo raha misy manimba ny tempolin'andriamanitra de mba hosimban'andriamanitra kosa izy fa masina ny tempolin'andriamanitra de anareo zany ny tenany olona mino ao an jesosy natao hoe tempolin'andriamanitra ary voalazo amin'ny korintiana voalohany toko fahenina andiny sivy ambe folo sy ny roapolo korintiana voalohany toko fahenina andiny sivy ambe folo sy roapolo aminaran'i jesosy ahoana moa tsy fantatrareo fa teninareo de tempolin'ny fanamasina zay ao anatinareo sady efa azoreo tamin'andriamanitra ka tsy tompony teninareo anareo fa olombovidy ianareo koa dia mankaraza andriamanitra amin'ny teny anareo tsy ny trano tsara tare trano vita rafitra mety miaraka amin'ny fanaka mafiranitra ao amin'ny trano te tempoly avety za matoky an'izany ozy ny sotra masina fa ny tempolin'andriamanitra dia ny tenantsika ary anjarantsika ny mandinika na tena lasa tempolin'andriamanitra tokoatsika na tsia raha toitratsika ihany ny ten'andriamanitra misy ten'andriamanitra amin'ny galatiana toko fahadimy galatiana toko fahadimy ny andininy faefatra galatiana toko fahadimy andiny efatra andiny toko fahadimy andininy fefatra ahitana olona mananika amin'ny fefy ihany koa zao mivolaza amin'ny anaran'i jesosy manao hoe de tafasaraka amin'ny kristy anareo na iza mitady amarinina amin'ny lalàna efa niala efa lavo tamin'ny fahasoavana ianareo zany averiko le teny de tafasaraka amin'ny kristy ianareo na iza zay mitady amarinina amin'ny lalàna efa lavo niala tamin'ny fahasoavana ianareo loza de loza tokoa misy olona miezaka hitandra ny lalàn'andriamanitra satria ny ten'andriamanitra miteny hoe moa mahafoana ny lalàna amin'ny fona vatsika sanatria zany fa mampiora tsara ny lalàntsika araka mivoalaza ny romanina toko fahatelo andiny raiky amin'ny telopolo mazava tsara ny teny romana toko fahatelo andiny raiky amin'ny telopolo moa mahafoana ny lalàna amin'ny fona vatsika sanatria zany fa mampiora tsara lalàntsika jesosy koa raha nilaza nge hoe zay mahatratra amin'ny farany vonjena ka izy le mahatratra amin'ny farany de nilazainy baiboly amin'ny apokalipsy toko fefatra amby folo andiny roamby folo izy le olona mahatratra amin'ny farany de lazainy baiboly mihitsy korintiana voalohany apokalipsy toko fefatra amby folo andiny roamby folo amin'ny anaran'i jesosy manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitandrina ny didin'andriamanitra sy ny finoana an jesosy eto de mahavarina fa raha mamaky ny amin'ny romanitsika sy ny korintiana de ny finoana no ambara ary asandratra satria amin'ny alala amin'ny finoana no anamarinany olo sy amonjenan'ny olona tonga ny olona tonga zanak'andriamanitra vo omana itsenany jesosy ny ranolanitra rehefa tonga ny amin'ny tonga zanak'andriamanitra le olona miomana dy zao asaina mitandrina indray indro ny faharetin'ny olona masina de zay mitandrina ny didin'andriamanitra tsy ny fonan'i jesosy misy olona ankehitriny manaiky ny ankatony didin'andriamanitra fa ny didin'andriamanitra tsy miova fa rehefa ny tonga amin'ny didy faevatra izy ny sabata de lazay fa tsy tandremana indray ny sabata nefa jesosy de nitandra ny sabata araky ny voalazany lioka toko faevatra mazava tsara mihitsy ny ten'andriamanitra lioka toko faefatra andiny eny amby folo ny anaran'i jesosy
de tonga tao nazareta zay naby azy izy ary araky nyfanao de niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka mitsangana hamaky teny jesosy araky nyfanao na de izy ara ny tompony sabata izy ny tompony sabata voalaza ao matio zany tompony sabata ny zanak'olona jesosy tompony sabata zanak'olo izy namoro razy tamin'ny famoronana de nitandrana sabata ary nitandrana sabata izy de ao nazo ny ten'Andriamanitra misy olona milaza hoe tsy tandremana trony sabata fa tsy izy trony zany diso zany tompoko satria nahoana baiboly de milaza mihitsy a any amy Jaona voalohany toko faharoa andininy fahaenina Jaona voalohany toko faharoa andininy fahaenina aminaran'i Jesosy mine hoe zay milaza fa mitoetra ho aminy izy tsy maintsy mandeha toy zay nandehanany ko ka raha nitandrana sabata sao de tokony hitandrana sabata koa zany ny olona ao am' Jesosy fa diso ny filazan'ny olona fa hoe tsy izy trony ny fitandremana sabata fa andro zany tsy izy zany ary aiza ny toko sandiny ao am' baiboly milaza fa hoe Jesosy ny sabata tompony sabata izy fa tsy izy ny sabata diso de diso za hoe raha dinina amy teny toa marina zay le zay ny baiboly hoe tandremo sao de misy mampandisy hevitra nareo amy teny toa marina teny toa marina fa tsy marina zany fa ny marina de zao Jesosy ny tompony sabata ary izy tompony aza mitandrana sabata ady ny baiboly hoe zay milaza fa mitoetra ho aminy izy tsy maintsy mandeha toy zay nandehanany ko fa raha zany dia mananika amy fefy mazava de mazava tsara ny ten'Andriamanitra tompo misy ten'Andriamanitra amy lioka mba tonga antsika tsy hananika amy fefy nanazavana an'izao lioka 20 de misy fanambarana toy zao ny 11 sy ny 12 lioka 20 sy ny 12 fakitsika aminarany Jesosy mina hoe lay fariseo nisangana ka nivavaka nitokana hoe Andriamanitra saotranao a fa tsy mba tahaka ny olona sasany zay mpanao ankeriny tsy marina mpijangajanga na tahaka io mpamory ety io aza sady mifady indroa isan-kerinandro aho mandoha ny fahafolo-karena am'izay azoko rehetra fa lay mpamory etra kosa mijanona teny lavitra eny sady tsy nety iny ny andrandrany lanitra akory fa mitehatratra ka nanao hoe Andriamanitra mamirafo amiko mpanota eto sika de mahita le fariseo mirehireh be sotranao andro mamo fa tsy mba tahaka ny olona sasany a le sasandray mpijangajanga mpangalatra mpanao an'izao tsy mba tahaka nisy olona anakay mpamory atry zany de misoloky olona fa za de tena mivavaka mandoha ny fahafolo-karena ako zay misy ny filazany azy eto tsy manao ankeny mifady indroa isan-kerinandro aho mifady-kanina fa le mpamory etra kosa de niataka de tsy nasany andrandrany lanitra akory ka niteny hoe mamirafo agny mpanota Andriamanitra ino eky Andriamanitra mananika amy fefo le fariseo mirehire mihevitra ny tena no zavatra amabetsaka zany mpitandrina ray a dekonina ray a na koa olona mpitory mafana fo de mihevitra ny tena efa zavatra tsy anjarantsika zany hoe anafo zao anjarantsika de mihevitra tsy misy tena ao baiboly tsy misy olona zay manao marina ka tsy manota ady anjaran'Andriamanitra kosa ho an'izay mieky tahaka an'le mpamorietra mamirafo amiko mpanota Andriamanitra fa ratsy zany de mananika amy fefy ary ratsy zany olona mananika ny fefy zany ao amin'ny Romanina toko 12 misy teny toy zao Romanina toko 1 ny andininy Romanina toko 12 zafady andininy 1 zao mivolaza amin'ny anaran'i Jesosy Romanina toko 12 andininy 1 manao hoe raha avy amin'ny fahasoavana izany de tsy avy amin'ny asa intsony fa raha izany de tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana ny atao hoe fahasoavana de fanomezamen'Andriamanitra maim-poana tsy avy amy fiezan'ny olona ny asa ataon'ny olona zany eken'Andriamanitra marina
fa fatsapahantsika fa tsy mentika de manatena ny famindram-pon'andriamanitra manatena ny antran'andriamanitra manatena ny fitiavan'andriamanitra manatena le fahasoavany tahaka an'le mpanompo rehetra am'raha fo am mpamontaandriamanitra adia ny fatsapahan'ny olona zay tsy mamendrika azo zay de mamindra fo tokoa andriamanitra ary mamela heloka fa raha tsy zany a de tsy mety azay na tonga ny tiandriamanitra amin'ny efesiana toko faharoa andininy varo sy ny sivy efesiana toko faharoa andininy varo sy ny sivy zao mbola azy amin'ny anaran'i jesosy efesiana toko faharoa andininy varo sy ny sivy amin'ny anaran'i jesosy fa fahasoavana amijena anareo amin'ny finoana atsy avy aminareo zany fa fanomezina avy amin'andriamanitra tsy vokatra nyezaka vitina tsy avy amin'ny asa fandroa misy mirere tsy avy amin'ny asa fandroa misy mirere ary zay indrindra le izy lepa fariseo de nyrere mihitsy ny asa nataony famindram-pon'andriamanitra io antra an'andriamanitra io fahasoavana io fa fahasoavana amjenareo amin'ny finoana atsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'ny andriamanitra fanomezan'andriamanitra ny famonjena ny fanamboara fanavaoza rehetrarehetra fahasoavany io tsy avy aminareo zany atsy avy amin'ny asa misy teny an'le hoe dika teny ombona eto Madagasikara de hoe tsy vokatry niezaka vita fandroa misy mirere ary zay indrindra zany ny zava-dehibe indrindra tokony fantatsika zao raha tsy zany de mananika amin'ny fefy misy hoe zany tena mivavaka mafana foa mavita nrehetrarehetra nefa hoy Jesosy aono izy tsy fantatro akory anareo hatrizay hatrizay miala amiko nareo meloko satria tsy ao le fitiavana araka andriamanitra tsy ao le fanetretena sy fahalemem-panahy ary zany fitiavana araka andriamanitra zany de asan'andriamanitra satria andriamanitra de fitiavana vokatry ny asa mifanamasina fahalemem-fanetretena tsy mantsy ao ny fanetretena vokatry ny asa mifanamasina ao ny atsapana fo hoe olona am' Jesosy le olona ary rehefa zay dia tsy mba nisan'le olona mananika amin'ny fefy izy fa tena zanak'andriamanitra tokoa mbola toizatsika ty fanazavany ty hoe mananika amin'ny fefy satria zava-dozange satria ny akabazao de mivavaha de mivavaka tokoa aloha tsy malala zay sitrapon'andriamanitra mivavaka izy de manao zay araka zay fantany ary zay zany nandinina hoe mahatonga ny tiandriamanitra amy teny hoe fataro ny zavatra rehetra de azony mafy zay tsara kokoa Jesosy hoe ao Matio toko fa roa amby roapolo andininy sy mbifolo maditry hevitra nareo tsy fahafantaranareo ny sotramasina na ny herin'andriamanitra de koa ny tiandriamanitra ny Mosea toko fahevitra andiny fena hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisiny ny fahalalana ary satria nandany fahalalana ao de mba holaviko io sa tsy mpisoroko hoe andriamanitra ary zay zany tokony dinihina hoe fataro ny zavatra rehetra ary zany mahatonga an'izao fitoriana zao fanambarana zao mba ho reny eran-tany izay mikatsaka mitady zany satria fahasoavana aminjenareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'andriamanitra tsy vokatry niezaka vita fandroa misy lere tsy amin'ny asa fandroa misy lere tsy oratsika andriamanitra no zany fanambarana zany satria ratsy le mananika amin'ny fefy tena mivavaka mafana fo miseho ny famantara sy fangagana nefa tsy eo le fitiavana araka andriamanitra mananika amin'ny fefy fa savyandriamanitra amitsika de toizatsika manaraka ny fanambarana de amanaraka ndray amin'ny anaran'i Jesosy vavaka atsika sotra anao zay andriamanitra ny fandramponao sotra ny fahasoavanao ny fanambarana ny am'le izy re olona mananika amin'ny fefy ary olona mananika fefy de raha vo tsy tateraka ho amin'ny fitiavana araka anao de mananika amin'ny fefy izy na koa tsy fanaraka amin'ny tenin'andriamanitra ny zavatra ataony ka de manatena ny fahasoavanao andriamanitra anokatra amin'ny fompana ny sainy tsiray avy mba ho anisan'ny olona tsy mananika amin'ny fefy fa tena tafiditra amin'ny vavahady de ao am' Jesosy zany de ho anao ny dera sotra ary voninahitra andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy tompo sotra andriamanitra amen alleloia de manao veloma firatra indray tompoko fahasoavan'andriamanitra amitsika rehetra amanaraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avana reta